fiainana. Ary hoy ilay ankizy lahy taminy, tonga ny rahalahinao ka namono ny zanak'ombina afany rainao, satria efa tafaverina soma tsara ato amin'izy, dia tezitra izy ka tsy nety niditra. Amen. Lioka 5:20 ny 7:20. Mety ho hainao ihany izany tantara izany ry havana. Tantaran'ilay zanak'adala rehefa miverina tany amin'ny dadany izy satria nahatsiaro tena fa tsy netiny nataony, dia niraisiny dadany ampitiavana izy. Fa zao ilay rahalahiny kosa nirehitra ny fahatezerana. Tezitra ny rahalahiny satria hoe inona ny mbola niraisana an'io mpanota velona tsy misy ilana azy tsony io. Maninona izy ny anaovana fety lehibe sy hamonoana omby ny fa andaniana vola tahaka an'izao sy antsoina olona maro ohatr'izao, ny fahadalany ve no hifaliana? Ry havana, misy tsika diso hevitra amin'izany koa. Marobe ny kristianina rombotra sy tezitra mihitsy raha misy olona miditra ao amin'ny fiangonana manolo tena, izay olona fantatra tany amin'ny fiarahamonina tany hoe olona ratsy, olona mpanota, olona tsy azo atao ahoana, olona tsy azo atao manahoana sy tsy azo atao ianao kory aza. Miverina ao amin'ny fiangonana amin'ny fibebahana ary manolo tena ao amin'i Jesosy Kristy hanao asan'Andriamanitra. Maro ny kristianina tsy faly, maro ny kristianina tezitra, maro ny kristianina be fielonana, ny amin'ireny zanak'Andriamanitra ondro very miverina ao amin'Andriamanitra ireny. Sao dia ianao ary izany, sao dia ianao ilay malahelo sy tezitra mahita an'ireny olona ireny. Misy mpifanolo-bodirindrina aminao manolo tena ho an'Andriamanitra dia mararo ny fonao hoe fihinana koa ny anoloran'io tena. Mandeha amin'izay ny fitsarana isan'andro, mandeha mihitsy aza ny fomba rehetra anakanana n'io olona io, tsy ho tonga amin'izany asan'Andriamanitra izany. Maro ny kristianina nge miaina amin'izany. Ny tokony ataoko, ny tokony ataonao, dia ilay tenin'ny dadany ity no arahantsika hoe ahoanao ahoana moa izay raha tsy vitany ihany, fa ny zava-dehibe amiko ny dadany dia very ny zanako fa hita indray, efa maty ny zanako fa velona indray. Inona ny tokony hatezitra anao ny amin'izany? Mifaliry havana rehefa misy mpanota mibebaka. Fa raha misy mpanota ankiray mibebaka ka ianao tezitra, ianao izany ny tokony mibebaka, ianao ny tokony hifona amin'Andriamanitra, mangatato hoe-po feno fitiavana, mangatato hoe-po feno fifaliana, mangatato hoe-po feno fahalemem-panahy sy fandeverana amin'ny zavatra rehetra, mba hamindrany Jesosy fo aminao koa, satria samy tiany isika rehetra. Mahireza mahatanjahary havana, amboaro ny fo amin'ny fanarahana an' Jesosy, ary mandehana amin'ny sitrapon'Andriamanitra mba hifaliana ao aminy. Amen.